Zoma fa 4 aprily 2024 manolotra ny arapa-tompokilasy tompokovavy tonga soa indray atao anatin'ny vaovao-tsara ny televiziona malagasy amin'izao atoandro izao ampanajana no anasako anao anaraka izany fampahalalam-baovao izany mialohan'ny dirantsika ao anatin'ireo votoatim-baovao dia indro aloha atolotra anao vetivety ireo lohateny-baovao. Nanolotra fanampiana ara-tsakafo 5,000 taona ho an'ireo vahoaka hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra Atsimo-Nosy ny gouvernemanta amerikanina. Noraisina tao amin'ny serana-tsambony Toliara ny fanomezana. Amponina 7,700 vomafy tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza gezany teo no nisitraka vola 8,4 ariary tamin'ny alalan'ny fida izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola tany amin'ny commune Anroro district Anamparafara-vola. Tapitra ny tetikasa Bicom UNESCO izay nanampy ireo tanora tao amin'ny faritra Sava amin'ny fanofanana-arakasa sy manamafy ny ady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ao amin'ny valan-javaboary ny maro jejy. Iazo avy hatrany ny tapany Atsimo-Nosy iny sika tao anatin'ny fampahalalam-baovao araka ny fanambarako tao anatin'ny lohateny teo dia nanolotra fanampiana ara-tsakafo milanja 5 taona ho an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fandaharana sy ny firenena mikambana misahana ny sakafo na ny PAM ny gouvernemanta amerikanina noraisina tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny serana-tsambony Toliara ireo fanampiana ireo ho an'ireo vahoaka hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'iny tapany Atsimony Nosy ny Marcelia Ravolonjanahary, Martial Andriamanantena sy Eli Landerno no nanao ny fanadihadiana. Fanampiana ara-tsakafo milanja 5,000 taona hamonjena aina sy hanampiana mivantana olona manodidina ny 3 tapitrisa izay miatrika tsy fahampian-tsakafo sy tsy fanjaria-tsakafo mahery vaika aty amin'ny tapany Atsimony Madagasikara ireto natolotra ireto. Tafiditra ihany koa ao anatin'ny fandaranasa fanampiana vonjyaina mitetina 7,4 tapitrisa ariary nomeny Etats-Unis tamin'ny volana Martsa lasa teo hamalina ny filana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana ho an'ny tapany Atsimo sy Atsimo Atsinana ny Madagasikara ka ny ampahany voalohany ireto tonga ireto. Manamafy ny fiara-miasa ny gouvernemanta malagasy sy ny gouvernemanta amerikanina amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny fanampiana. Food security in Madagascar, especially. Ity fanampiana androany ity moa zany dia tena manandanja tokoa satria ahafana manatsara ny fahavitantena ara-tsakafo ho an'ny vahoaka malagasy sy adina amin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay. Araka ny fantatrareo dia ao anatin'ny fotoana ohatran'izao dia tena mafy ho an'ireo tokantrano sahirana ny mahazo sakafo ampy ho an'ny fianakaviany ary izay no mahatonga an'ity fanampiana vonjy-taitra ity mba ahafana manampy ireo tokantrano ireo. Ny fitambarany fanampiana ara-tsakafo omeny gouvernemanta amerikanina dia hanampy amin'ny fanatsarana ny fanjarian-tsakafo ho an'ny olona mahery ny 9 sy 10 hetsy mila fanampiana ary hitsabo ankizy sy vehivavy bevoka sy mampinono sy vialina tratra ny tsy fanjarian-tsakafo. Donors don't want to be in this business forever. Tanjony Etats-Unis manokana ao anatin'ilay politika fanampiana America First dia ny hanampy ny vahoaka malagasy hiala ao anatin'izay fiankinan-doha mandrakariva izay ka hiroso amin'ilay fahaleovantena sy fahavitantena ara-tsakafo. Ankoatra ny fanampiana vonjy-taitra ara-tsakafo, ny fanohanana avy amin'ny Etats-Unis dia manohana ny ezaka ataon'i Madagasikara hiala amin'ny fanampiana avy any ivelany amin'ny alalan'ny tetikasa maro toy ny fandaranasa mifantoka amin'ny fahazahoana rano fisotro madio sy ny fahasalamana ary ny fanatsarana maharitra ny fiveloman'ny mponina. Nandray Commune telo ao anatin'ny distrikany Betuka Atsimo dia Sakamasay, Atoabato ary Motefeno no nisitraka fanampiana ara-tsakafo avy amin'ny fitoram-panjakana amin'ny alalan'ny tetikasa vonjelongo iandreketan'ny BNGRC eo ambanin'ny fiahiny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana miamafy ny ahitany any an-toerana ka maro ireo zaza sy vehivavy marefo no tratran'izay tsy fanjarian-tsakafo izay. Joakim Ambroise solon-tena televiziona malagasy any Toliara no mitatitra ny vaovao.
Ny folo isanjaton'ireo ankizy tonga eny amin'ny tobim-pahasalamana no tratrany tsy fanjary-tsakafo eto amin'ny kominy Sakamasay. Sokajiana ho loza voajanahary mahery vaika ny hamafy ny haintany miseho amin'izao fotoana izao aty amin'ny tapany atsimo ka voakasika izany ny distrikany Betioka-Antsimo. Manomboka miakatra tokoa ny tany tsy fanjary-tsakafo eto amin'ny kominy Sakamasay ato amin'ny secteur sanitaire. Eo amin'ny 10% eo ny tahany tsy fanjarian-tsakafo. Raha ny 2% anatin'izay dia tratrany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika izay efa raisina an-tanana eny anivon'ny fahasalamana. Satria période de soudure ao asako amin'izao dia manomboky tsy misakafo tsara aloha le zaza. Dia rehefa tsy misakafo tsara le zaza mazava ho azy lasa marefo. Ny aretina tena pahazo ny zazalatsaky ny 5 taona eto amin'ny kominy Sakamasay aloha dia ny areti-pivalanana, ny kohaka, ny sery, dia ny tazomoka ihany koa. Avy hatrany nandray ny andraiky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny tetikasa vonjelongo izay karakaray ny BNGRC fiarahamiasa miaraka amin'ny ministera ny fahasalamana sy ny ONN ka nanolotra vary miampy voamaina sy menaka ary koba ho an'ireo ankizy boroka na tratrany tsy fanjary-tsakafo. Toy heka aloha ty volagnintsika tena jatoy. Zay zany ka de kolokoloitsika soa. Zay monsieur le maire raha ny avy eto reto hiaraka hizara azy tsika zao miaraka amin'ny rasazy miaraka amin'ny ONN mba tsy hampisy koronta. Zay meonareo anjazareo le koba fa tsy magnahy le menaka ny lozy no vary ndre sakafoitsika miaraka aminy. Tokatrano miisa 80 ho an'ny kominy Sakamasay no ny sitraka izany. 40 ho an'ny fokotany 4 ao anatin'ny kominy Motifeno, 7 kosa ho an'ny kominy Antoabato. Isan'ny fomba iray ahafahana mandray tanana sy manavotra ireny zaza hiaran'ny tsy fanjary-tsakafo ireny ny fananana tobim-pahasalamana ka noho izany indrindra dia nahazo tobim-pahasalamana ny fokotany Tanandava ao amin'ny komina ambanivohitra Fokapa any amin'ny distrika any Tsiombe any. Ireo fokotany manodidina ihany koa dia afaka hisitraka fitsaboana ao anatin'izany tobim-pahasalamana vaovao izany satria dia fototra-afitrasa natao hitsonjovana ireo vehivavy bevoka sy marefo izay natsangana izay Raymond Narcisse Solitena televiziona malagasy any Tsiombe no mitatitra ny vaovao. Nahazo efitrano fitsaboana avy amin'ny projet Fitima izay iaraha-miasa amin'ny SOS Village d'Enfants teto amin'ny fokotany Tanandava commune rurale Fokapa distrikany Tsiombe. Efa 4 taona no niara-niasa tamin'ireo fokotany 4 manodidina ity toerana ity ry zareo SOS izay isan'ny fiaraha-miasa amin'izany ny fitsinjovana ireo marefo fanamboarana fotodrafitrasa fampianarana nangataka ny toizan'ity fiaraha-miasa ity ny lehiben'ny distrika indrindra ny mba hanenika any kominy Valo ato amin'ny distrikany Tsiombe. Dia zava-dehibe tokoa ho an'ny vahoaka eto Tanandava ato anatin'ny komina ambanivohitra ny Fokapa izao fotodrafitrasa izay nitanteranareo zao satria dia mitsinjo lafin-javatra maro ary mibahana dia mibahana ny sosialim-bahoaka satria araka ny fanazavana rehetra teo voasarona ao anatin'ny tetikasa nentinareo tia ny resaka setry ny fampianarana. Ao ihany koa ny resaka ny fahasalamana ary eo ihany koa ny resaka ny ponina zany araka nefa nambaran'ny monsieur le maire teo dia manamafy avao koa zany ny tenanay hoe mbola maro ihany koa ny commune ato anatin'ny distrikany Tsiombe dia maniry izahay raha mba toizany zao fiara-miasa zao. Ny SOS France AFD anona matsy arabola ity tetikasa ity izay nampitondrainy na lohahevitra hoe miavotsy ity marefo tsy mandeha lavitra intsony ireo vehivavy hiteraka haray maso eto amin'ity toerana ity ihany koa ireo ankizy mianatra marefo ary efa hita eto hatr'izay any alphabétisation ho hamafisina etona any fampianarana an'izy ireo ny tanjona atino tratrarana amin'izany moa dia ny mba hahaleo tena amin'izay ry zareo na ara-pahasalamana izany na ara-panabeazana indrindra ny fitsinjovana an'izy ireo tsy no hadinoizy ireo moa ny nisaotra ny fitondrana fanavaozana izay tarihany colonel Randianirina Michael izay manamora izao fiaraha-miasa izao.
Iresaka ireo vaovao mandidina ny fanarenana sy ny tohana ho an'ireo mponina izay niaran'ny rivo-doza gezany teo iny isika ato anatin'ny vaovao manaraka mponina 7,900 no nisitraka ny vola 7 alina sy 2 hetsy ariary tamin'ny alalan'ny fida izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola tany Amparafara-vola. Ireo mponina vomafy tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza gezany iny no nisitraka izany tao amin'ny commune Anroro district Amparafara-vola faritra Laotra Mangoro. Arson Ramiarambelo, Jean Urbain Andrianarfeno no mitatitra ny vaovao. 7,900 ireo vahoaka sitraka ny tohana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera mponina sy ny firaisan-kina tanterahany fidy amin'ny fokotany enina mandrafitra ny komina ambanivohitra Anorohoro amin'ny alalan'ilay tetikasa vonjy izay vatsiany baky mondial vola ka samy nahazo lela vola 7 alina sy 2 hetsy ariary avy izy ireo. Ary maneraka na Ajax avy eo amin'ny polo arena mendrika ny fitiliana ireo mpitsitraka. Ekipa 7 izay no nanatotosany fitiliana ireo mpitsitraka na 4449 eo no nanaovana ny fanadihadiana izay nazahoana mpitsitraka 7,900 entana koa ireo vahoaka mba ho ampiasaina amin'ny tokony ho izy ny fanapiana omena an'zareo. Fiain'ny fankasitrana tamin'izao hetsika izao ireo mponina. Dia makasitraka ny fitondram-panjakana Mahiefa amin'ny fijerena ihany sy namaly nikakaiky anay tato anatin'ny komina Anroro izay tsara tsindriko hoe tao aorian'ny fandalovana cyclone gezany igny dia isan'ny tratrany miaina tato anaty ranobe ny komina Anroro efa ho atsasaky ny tanàna mihitsy ny aina tagnaty rano raha nandohandom-baravarana izay dia nienona ary tonga fivaliana izao zavatra izao ary ny fatongavany koa dia ataoko hoe ara-potoana satria anatin'ny vanim-potoana maitsoatra mihitsy amin'izao zany raha ny olona aketo Anroro ny vary mbola tsy miakatra dia magnala le fasahiranan'ilay olona izy. Maniry ny hitohizan'izao fanampiana izao ny mponina any an-toerana. Miroso ny asa fanadiovana ny takaitrana velan'ny rivo-doza gezany io ny Université ny Tomasina nantanteraka ny antsoina hoe angaredona fanadiovana faobe ireo mpandraraha sy mpianatra ary ny mpanabe ao amin'ny Université ho famerenana amin'ny laoniny ny tontolo manodidina Romualda Rakotoarmanana. Tao anatin'ny firaisan-kina sy fiantaona-po ho amin'ny fanarenana ny Université ny Tomasina ny fandraisana andraikitra nasehoan'ireo mpampianatra, mpandraraha, mpianatra nanatanteraka ny angaredon'ny fanadiovana faobe teo anivon'ny Université mibarika 5. Tontolo madio sy milamina mateo onona ny tanjon'ny mpitantana ny Université ny Tomasina izay tafiditra amin'ny asa-panarenana izao hetsika izao. Taorian'ny cyclone moa dia maro zavatra efa natao miezaka koa zany tsika ararotina ilay cyclone teo anamboarana tanteraka ny université mba ho moderne eo ny reconstruction fa ihany koa zany ny fametrahana ny digitalisation sy numérisation ny université ny Tomasina zany ka isy lay aménagement tanteraka ny université hitanareo zao ty ny lalana principal eo amin'ny 1 kilometre latsaka eo izy io ho atao béton. Isy ihany koa nireo lalana secondaire ho amboarina ihany koa fa misy ihany koa zany le piste piétonne ho an'ny mpandeha tongotra moa zany dia isy ny fanamboarana ny ankapobeny. Ny digitalisation zany dia misy ihany koa ny fanamboarana izay mifanaraka amin'izay digitalisation zay misy ny infrastructure zany izay ho atao izay hitadiavana ny an'ireo mpiara-miombonantoka famatsim-bola avy amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanamboarana ny zavatra rehetra izay. Fa itsankilan'izay dia nanatanteraka fambolekazo 100 fototra manodidina ny ENS École Normale Supérieure ihany koa ireo mpianatra sy mpandraraha eo anivon'ny sekoly. Efa miroso raha teo ny fanamboarana ireo fototra afitrasa rava nandritra ny fandalovan'ny gezany izay iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka sy ny fitondram-panjakana. Favovy anivon'ny Université ny Sava tonga ny amin'ny Université ny Sava any Antala ireo bus roa atao fitaterana an'ireo mpianatra araka ny fanampanantenan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tany an-toerana mitatitra izay vaovao izay Clé Sylvain Briand Judicael. Hafaliana tsy ombotratra ny an'ireo mpianatry ny université sy ny mponina aty Antalaha satria dia tonga somatsara aty an-toerana ireo bus roa lehibe ho an'ny Université de la Sava araka ny fampanantenana andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara.
tonga soamantsara ty le bis anankiroa nampanentenainy dia misaotra ny fitondram-panjakana tary ny kolonely Randrianirina Mikaely filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny gouvernemanta manontolo tamin'ity fanomezana bis ho an'ny mpianatra hoentiny fangalana fahasahiranana 700 kilometatra miala avy eto an-talato tampo tanàna no misy université de la Sava na ireo mpandraharaha na ireo ray aman-dreny na koa ireo mpianatra dia samy ho afa-pahasahiranana amin'ny fahazahoana ny reto fitaovam-pitaterana vaovao ireto. Misy mitomoagny ny vahoaka tonga aminao mitaregny tsy latsika ny 7 arivo isanandro ka hatramin'ny 10 arivo vola miala am-poson'ny ray aman-dreny zay mandeha mianatra aty ary misy sasy manakina tômôbily direct miravitry tonga mpandeha ny tsy hainy chauffeur latsaka misy voa fa nisy zegny tato tselatsela satria ty halatra izy fo ny ampelatagna mampanahira. Frais na bajajinay 15 000 aller 15 000 retour. Sany vaolagna anay zany vova ny resaka transport. Tonga zany le bus take mba hita hoe possible iegny zany le frainay. Avake mbo malaladalaka zany mbo à l'aise zay papaventy tonga avy anay aty. Mba nahazo raha vaovao zany raha maventy sady aroa be zao zany natolotronao anay tegna hoe faly zay. Afaka jaly ny mpianatra ny université ny mpampianatra sy ny mpiasa satria lavidavitry ny antalahy ty misy ny université ka tegna sahirana dia sahirana zegny zahay ka feno afaliagna zay ary faly mankasitraka anao ankasitrany manokana koa zegny ny ministre ny fampianarana ambaratonga ambony sy fikaroana ara-tsiasa. Ny arady lasa teo moa ny fandraisana teknika an'ireto fitaovam-pitaterana roa vaovao ireto ka olona maro sy tompona ndraiky mpanjakana no tarina andriamatoa lehibe ny faritra Sava no tonga teny an-toerana no tronon'ireo mpianatra marobe. Lafomba afa-tanteraka ny sitraka fiofanana sy fanamafisana fahaiza-manao momba ny asa fanaovan-gazety avy amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny alalan'ny fitaliavana misahana ny fikarohana sy ny fampiofanana momba ny aino vaky-jery na ny defoma ireo mpianatra sy mpanao gazety tany vakinakaratra nomenjanahary fanantenana Revindamy. Miazakazaka ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ary tsy mitsahatra mivoatra izany. Antony fitetezam-paritra ataony eo anivon'ny fitalevam-paritra misahana ny fikarohana sy ny fampiofanana momba ny aino vaky-jery DEFOM izay manana tamberina andraikitra lehibe amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ka ny zaratra kefa sy fahaiza-manao. Loha efitrano raisina tamin'izany ny fiarovana ny asa fanaovan-gazety amin'ny fanatsarana ny asa indrindra amin'izao vanim-potoana ny nomerika izao. Faritra anankitelo nanaovanay fizarana sy fiofanana mahakasika ny asa fanaovan-gazety. Ny loha hevitra dia mahakasika ny fiarovana ny asa fanaovan-gazety indrindra amin'izao vanim-potoana ny numerika izao. Ny olombelona rehetra izay manana finday dia mieritreritra azy ho mpanao gazety avokoa. Misy tombontsoa izany kanefa kosa raha ho an'ny mpanao gazety tena miantsehatra eny an-kianja izay lany fotoana nianatra an'io nakatra efa maro isan-karazany sy nandalina dia hita hoe misy ambana ho an'ilay asa ilay izy ary mila miverina ndoharana mba hanamafisana kokoa an'ilay fahaiza-manao zany mba tena ho voafaritra mazava sy hiverina ny asany asa fanaovan-gazety ary afaka fanaovan-gazety ao anatina fiarovana tanteraka fa tsy sanatria manao foana. Ny androany zao mpianatra anjatony dia mpanao gazety efa tena perinasa maro any koa no nandray anjara. Ny nivohitra dia tena manaraka kaika ny lafin'ny fikarohana ireo mpianatra sy mpanao gazety ireo mety hoe tombotsoany ao anatin'ny asa indrindrindrindra ihany koa amin'izay hoe fikirakirana ny information izay. Mbola itohana amin'ny faritra hafa ny fiofanana ary mariana fanotolorana mari-piofanana ireo mpanao gazety sy sekoly nandray anjara ary antenaina fahitondra fanatsarana eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety izany. Ny sitraka fampitomboana fahaiza-manao mampiaty ny fanabeazana manalavitry ny kolikoly ny mpiantsehatra mikirakira ny volan'ny fefy eny anivon'ny sekoly any Toliara. Atrikasa izay iarahana amin'ny birao mahaleotena miady amin'ny kolikoly mandritra ny roa andro ka nahafana nanangona tota-kevitra sy ahafana mametraka ny tanjon'ny fanabeazana ara-kalitao lavitry ny kolikoly no tanjony izany fampitomboana fahaiza-manao izany. Farel Asinemiry, Julien Andrianambana.
Mbola iadinkevitra ny fanatsarana ny rafitra fanabeazana eto Madagasikara. Ilaina araka izany ny fanentanana sy fanabeazana ireo mpikirakira ny vola natokana pandrosoana ny sekolim-panjakana. Ka ity cartographie des risques de corruption relatifs à la gestion des fonds de la FEFI ity dia niompana tamin'ny famerenana ny fitsipotondratena sy ny fepetra tokony ho raisina amin'ny ady amin'ny kolikoly ary ny torolalana hisoroana ny fanodikodinana ny volan'ny FEFI eny anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Rehefa manao ady amin'ny kolikoly itsika dia mipetraka foana ilay hoe mila mandray anjara ny daolobe. Zay rehetra ao anatiny sehatra io zany mila ampandraisana anjara. Fa tsy hoe ny bianco no imposé zavatra na hoe tsy maintsy tia ny ataonareo, tsy maintsy tia ny ataonareo. Fa itsika zay maharary miaina anatin'le izy mila miara mikondro. Anatin'ny 2 andro anaovana an'ity atrikasa ity voalohany mijery ireo riska dia mijery mamantatra ihany koa ohatra ny ahoana ny ataontsika hoe ny mahazava-doza an'ireo riska ireo. Zay le hoe manao évaluation na niveau na degré an'ireo riska ireo hoe ambony be ve sa antonontonony sa ambany dia inona ny fepetra fisorohana tsy maintsy atao ao anatiny. Raha manao antiatrikasy ity tsika averiko foana ny tanjona ampienanana ao anatin'ireo sehatra ireo. Fa raha mahita fienana kolikotsika ao anatin'io sehatra io aza zany hoe tratra zany ny tanjontsika na tanjona zay voafaritra ny paikady pirenena iadina amin'ny kolikoly na tanjona zay voafaritra eo amin'ny paikady mipetraka eo anivon'ny bromalité iadina amin'ny kolikoly. Miainga ety ivelany ny tsindry mahatonga ny fanodikodinana ny famatsim-bola ny FEFI. Presque ny tsindry atao anatin'ity resabola atao anatin'ny fanabeazam-pirenena dia ny manodidina izay tsy mahalala ny rafitra ny fampiasam-bola zany hoe ireo zay tsy ao sehatra anatin'ny sehatra éducation nationale ny presque mametraka an'izay tsindry izay satria amin'ny sy ny fahafantarany mety hoe ny volam-panjakana dia azo zarazaraina fa ny responsable atao anatin'ny ministera dia mahalala tsara fa tsy vola natao zaraina sy ahafahana manao zavatra hafa izy io fa tokony vola ampiasaina hanatsarana ny fanabeazana. Amin'ny ankapobeny dia mitana ny lohalarana fahaefatra araisana fitarainana amin'ny kolikoly ny fanabeazana. Ho an'ny toliara manokana dia nahitana fiakarana 20 isanjato ny tany fitarainana sy fitorohana voaray eto anivon'ny Bianco. Hotoizantsika amin'ireo vaovao mandidina ny fiofanana ara-teknika ny vaovao an-tsary amin'ity atoandro ity sivy ireo olona voafantana niatrika ilay fanadinana VAE na ny valorisation des acquis par expérience any Antsiranana mandritra ny 2 andro ny taranja installation sanitaire no natao taranja filamatra amin'izao fanomboana izao ny taleparitry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa any Diana Eugénie Rasoany Irina. Sambasamba nisy taty amin'ny faritra Diana raha teo anivon'ny sekoly fampianarana teknika sy ny fanofoanana arakasa ny fisiany ilay fanadinana VAE na ny valorisation des acquis par expérience natokana izy ho an'ireo olo feno 20 taona manana tsy akefa 5 taona nagnanaovana asan-tagnana nefa tsy manana ny mari-pahaizana amin'izegny ka natao taranja pilote amin'izao fanomboana izao ny taranja IS na ny installation sanitaire zany hoe mikasiky ny toeram-pidiovana ka azahoana ny certificat équivalence amin'ny CAP na ny certificat d'aptitude pédagogique. Matetika zegny atsika aty amin'ny faritravatra problème tsika zegny rehefa andiasa ndraikindraiky tadiaviny certificat tsisy ny certificat nefa misy zegny le mpampiasa mitady atsika minimum d'expérience mba manana hely taratately ara-panjakana magnamia magnambara fa anao zegny mba avanana amin'ity le asa raika andeha tadiavana anao ty. Nahafagna ny fantogno ireo olo sivy izay miatsika ny examen pratique mandritra ny 2 andro eto Antsiranana izao ny fiaramiasa ny sekoly fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa aty anivon'ny faritra Diana sy ny chambre des métiers aty an-toerana toana ny Fonds Malgache de formation professionnelle arabola. Zatovovavy sy zatovolahy 10 amin'ny 100 no nisitraka fiofanana amin'ny fanamboarana karazana mofomamy nandritra ny 2 andro atao amin'ny CFPF Antanambo Manapotsy tompomarika tamin'ny fampiofanana ny avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa vololo ny aina.
fitom-panjakana ny amin'ny fiofanana manakaiky vahoaka indrindra eo amin'ny fampananana saboan'ny reto tanora lahy sy vavy aty amin'ny distrikta Antanambaomanapontsy ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ka tompomarika amin'izao fampiofanana izao mandritra ny 2 andro teto amin'ny trano tokon'olona Daizandry Adel Marina taliany ivitoera mpampihofanana arakasa ho an'ny vehivavy ao Vatomandry. Sorana indrindra ny lehibe ny distrikta misy olom-baovao zava-fotata amin'ny anatin'ny distrikta Gadananana sy Venatana tamin'ny fanampiana anay na amin'ny alalana anay nampitosa zao fiofanana izao. Indrindra koa ministera piaia izay ministera fampihofanana arakasa sy teknika izay amin'ny alalana anay ary amin'ny famelana faminatsina ny RCE izay tonga banay ny tanjon'ity fiofanana ity dia fampananana asa ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy ihany koa. Fiarahany miasa amin'ny ivitoera fiofanana arakasa aty Antanambaomanapontsy ka karazana mofomamy maro no vita teto mandritra ny fampiarana ny fiofanana. Hanana ny nofinofiny amin'ny fiofanana azo ny reto mpiofana. Dia tanjoko aminanjy zany dia hoe tsy mila mividy zaho fa zista magnamboatra fisorako zany zareo nampisy ananjy na dia hoe memempogna moko matetika karaha amboarina dia karaha hoe sy vakiana loha farakarana ny endrika ananjy aloha dia nafinaritra anay satria azo antoka tsara fampianaran-jareo dia mierikeringa sady mazava tsara. Zava-dehibe amin'ny fitondram-panjakana aty an-toerana izao ezaka ataon'ny fitondram-panjakana izao ka nitondran'izy ireo teny fisaorana ary namporisika ny mpiofana mba hampiatra ny zavatra hazo eo amin'ny fiainana andavanandro. Namoaka mpihofanandian'ny faharoa navita fiofanana enim-bolana ny fitoeram-piofanana arakasa Soavinandriana Sambava ny talata lasa teo ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny fitokanana foto-drafitrasa trano fonenan'ireo mpiofana avy lavitra ary famaranana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa Biocom UNESCO izay niasa tany amin'ny faritra Zava tamin'ny fiarovana ny valan-javaboariny Marojery Tombofeno Zoraly. Nanomboka tamin'ny taona 2010 nagnampy ny Madagascar National Park tamin'ny fiarovana ny valan-javaboary Marojery ny tetikasa Biocom vatsiany koa ikavola fiara-miasa tamin'ny UNESCO. Ny fotro tamin'ny fagnatsarana ny velon-tegnan'ireo mponina magnodidina ny valan-javaboary sy ny fagnabeazana izay nifantoka tamin'ny fanofanana arakasa ireo tanora ny tantsoroka nentin'ny tetikasa. Tanjon'ny fiofanana arakasa dia hoe ampihenana ny tsindry amin'ny valan-javaboary mba hananan'ireo mpianatra asa mendrika sy asa manaja ny tontolo iainana ary ihany koa indrindrandrindra zany ho famelomana ny toe-karenan'ny mponina ny fotony ary amaly ireo filan'ny faritra toy ny asa fanaovan-trano. Afaka miditra tamin'ny sehatra ny asa vatrandro ireo mpiofana mivoaka tamin'ny fitoeram-piofanana arakasa Soavinandriana Sambava. Satria nahazo fiofanana anao sady nahazo fitaovana entiny hanomboana asa koa tsy regny tovolahy sy tovavy izay nofanigny ato no andeha irenireny fa ireny dia ahita asa sy ahazo asa ary afaka manao ny asany tenany manokana. Ireo tanora avy amin'ny commune folo magnodidina ny valan-javaboary Marojery no mahazo tombon-dahiny amin'ny fiofanana ato amin'ny CFP Soavinandriana. Ho fanamorana ny fahazoan'izy ireo fiofanana dia nitokanana ny trano fonenan'ireo mpiofana izay fiara-miasa ny ministera ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa tamin'ny mpiara-mobona antoka Atrandy. Magnentina antsika jiaby zegny mba hagname lanja ty formation professionnelle ty fa avy amin'ity ihany no ahafahantsika manao création d'emploi ho an'ilay tanorantsika indrindrandrindra tsy voatery andeha hiasa amin'olo fa afaka mametraka hoe zaho afaka magnorigny orinasa kely afany miavitena mamelon-tegna. Zay zegny ny tanjona ary zay ny tanjontsika. Ny taona 2010 no nanomboka nandeha mpiofana ny voteram-piofanana arakasa eto Soavinandriana. Sampam-piofanana telo no hita ato amin'izao dia ny maçonnerie polyvalent, ouvrage métallique ary ny coupe couture. Ka ny mpiofana andiny faharoa navita fiofanana enim-bolana tamin'ny maçonnerie polyvalent sy coupe couture miisa 950 no niaraka navoaka ireto.
Iresaka lafim-baovao mandidina ny fambolentsika ato anatin'ity vaovao manaraka ity notanterahana tao Marovoay commune ambanivohitra be Manonga distrika ny Morondava ny fanolorana gony 2 ho an'ireo tantsaha miaso amin'ny lemaka delta fanohanana avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo izany nomenjanahary Jedidia Bonaidi Rashidi. Tanjona amin'izao fanampiana izao ny hanamora ny fanatanterana ny tohadrano mba hanatsarana ny fahazahoan-drano avy amin'ny Bedimaky. Izany dia antenaina hanampy amin'ny fampitomboana ny vokatra sy hanatsarana ny famokarana ara-pambolena amin'ny ankapobeny. Hisy ihany koa ny fidinana ifotony ataon'ireo teknisianina hanampy amin'ny fanomanana sy handinika ny lafiny ara-teknika rehetra mba hahazoana vokatra tsara sy maharitra. Ny zavatra misy moa zany dia misy androbony misy 2 arivo ireo zay hoentina hanatsarana zay fanatsarana ny fanamboarana kanalina izay ary sorona ihany koa ny teo anivon'ny faritra zay nanao tsy ho zavatra ny amin'ny fanampiana nyreto fokotany ny Marovoay reto ny amin'ny fandaminana ny amin'ny fanatanterana zay asa izay. Misy fivolana ny arahana tamin'ny fokon'olona sy mpampiasa ny lemaka delta avy amin'ny lakan-drano Bedimaka satria misy mpanlorana gony misy 2 arivo avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy fahaleovantena ara-tsakafo zay natolotra amin'ny fomba ofisialy teto Marovoay tamin'ireo mpampiasa rano ireo mpahazo tombotsoa amin'ny lakan-drano Bedimaka zay ahafahana mamatsy rano ny zone delta atao anatin'ny faritra ny lemaka Tabaraty ambany zany dia voarain'ireo mpahazo tombotsoa somatsara ny gony misy 2 arivo ahafahana manao tohadrano hanamafisana ny fahazoana rano ahafahana mahabebe koa ny rano mandeha any amin'ny lakan-drano Bedimaka mba ho tonga any amin'ny tanimbary delta zany ny rano. Natao ahafahana mametrapetraka ny asa zay tsy maintsy atao zany hoe ovina ny anao ny asa ina dolo fipetra raisina amin'ny fanatanterana ny asa dia nitapahana teo zay tamin'ity andro io dia hita fa viky vonona ny tantsaha hanomboka ny asa amin'io herinandro ambony io zany. Faly sy vonona ireo tantsaha indraindraikitra ka efa mikasa ny hanomboka ny asa avy hatrany amin'ny herinandro avy izao. Hotanterahana ny 9 Mei ny 9 ka hatramin'ny 9 Mei ho avy izao ny andian'ny 15 amin'ny lahetsika foire aux plantes na ny tsena be ny zavamaniry anome lanja ny sehatra sy sehatra bebe kokoa ireo vokatra natoraly na ny bio ny hetsika amin'ity andiany ity ary isy ny fampiofanana omenareo mpisehatra sy mpitsidika mandritra izany anisan'ireo hetsika manome tosika hatrany ireo mpandrara malagasy ny foire aux plantes ary tanjona ho an'ny mpikarakara dia ny ahafahana mampisongadina ireo vokatra tena malagasy sy natoraly fanampanazavana. Ny tena mampiavaka anazy zavatra roa lehibe. Zavatra voalohany dia isy ao fampianarana fizarana torohay mahakasika ny fambolena voajanahary zany hoe ny fanajana ny asan'ny tany dia tsy fampiasana akora simika. Iarahana amin'ny Nicolas Écolo io fampiofanana io izy dia ingénieur agronome mianatra izy sy nandalina ny io tontolo tany ivelany fetomitsika izy no miasa sy mipetraka dia izara ny fahalalana sy ny fahaizana izy amin'ny fotoana io. Misy ihany koa ny fampianarana fanamboarana savony zany hoe savon cosmétique naturel vita avy amin'ny zavamaniry. Misy moa zany eto ny hitatsika dia ho atoro any daholo ny fomba fanamboarana anazy. Ny foire aux plantes mantsiny dia ny zavatra rehetra azo avy amin'ny zavamaniry dia hita ao daholo. Isaky ny édition rehetra moa zany isaky ny andehan-drehetra nisy teo aloha dia manona foana zahay ny mpanao asa tanana vita avy amin'ny zavamaniry. Izay anoloranay isan-taona trano eva anankiroa. Dia ny ankoatran'izay misy foana mpisehatra vaovao zany hoe mitombo zany ny mpisehatra ao anatin'ilay tontolon'ny zavamaniry dia afaka miteny zay hoe tratranay hatreto na dia mba amin'ny ampahany ihany arany satria mbola tsy feno ny tanjona napetrakay. Dia ho an'ireo mpandray anjara dia mbola mandray zahay hatramin'izao. Tsika miteny izao zany misy efa 50 eo zahay amin'izao fotoana izao dia miampy zany izay mbola namana mbola andray anjara rehefa avy eo.
Lafomba mandidina ny fahasalamana voavany olana amin'ny famatsiana fanafodiny marary manomboka izao amin'ny distrika ny Faratsio nosokafana ny antoerana ny farmasia voalohany ifanampy amin'ireo toeram-pitsaboana amatsy fanafody fanadadiana Radona Solo. Sokafana amin'ny fomba ofisialy zao farmasia fahasoavana zao eto amin'ny tanàna sy ny distrika amin'ny Faratsio. Raha nisedra olana tamina famatsiana fanafody na fivarotam-panafody ny tety Faratsio hatramin'izay dia teraka ankehitriny ny farmasia fahasoavana ivitoerana fivarotam-panafody lehibe voalohany tamin'ny tantarany distrika ny Faratsio napetraka ary notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny fisian'izany aty an-toerana tanjona ny amana olana amin'ny famatsiana fanafody ny marary ary fanampiana ny tobim-pahasalamana misy hatr'izay tokoa mantsy raha sendra tsy misy amin'ny fivarotam-panafody anatin'ny hopitaly ny fanafody ilaina dia voatery manavatra any an-drenivohitra ny manana ny salama ovavany olana mikasika izany hoy ny dokotera farmasienne Niaina Ravelonjanahary. Ny antom-pisiny moa zany dia amaliny etam-bahoaka raha antsika malala fa teto Faratsio mbola tsisy farmasia mihitsy ny miroborobo nefa ny ponina eo amin'ny resaka fanjifana resaka momban'ny fanafody sy izay ilaina mba amaliny etaetany tsy salama zay dia rehefa sedra n'izay situation zay izy na izy zany mandeha Analavory Miarinarivo Antananarivo na Antsirabe zay vao mamisitraka ny fanafody zay ilainy araka amin'ny tokony izy izay indrindra na tonga nay tonga teto anamora ny fisitrahana izay fanafody zay. Ny farmasia fahasoavana dia azo lazaina hoe tsy mikatona mihitsy satria 24 heures sur 24 7 jours sur 7 zany hoe misy mamaly ny fangatahanao foana na fanafody na juste conseil fotsiny ary tsy natahosakana velively amin'ny fisian'ireo fivarotam-panafody madinika na irony dépôt de médicament irony ny fatongavany farmasia lehibe toy izao fa mifameno tombotsoan'ny vahoaka hisitraka fahasalamana manaraka ny fenitra sy ara-dalàna amin'ny famarotana fanafody. Tolotra ara-pahasalamana maro no nositrahan'ny vahoaka Maimaimpona nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamam-bahoaka tany amin'ny distrika Antanambaomanapotsy izay nitanterahana ny 13 aprily lasa teo. Nisy ny fanaovam-bakisiny miaro amin'ny mpox ary nandritra izany fotoana izany dia natolotra ihany koa ny fiara vaovao ampiasaina amin'ny fitaterana ny vaksiny ho an'ny farim-piadidim-pahasalamam-bahoaka Antanambaomanapotsy. Vololo ny aina. Hamaolana ho an'ny ato amin'ny farim-piadidim-pahasalamam-bahoaka Antanambaomanapotsy ny fahazahoana ity fiara fampiasa amin'ny fitateram-baksiny avy tamin'ny fitondram-panjakana ka nentina ny hodidina ny tanàna tao anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamam-bahoaka taty anivon'ny distrika ka nandritra ny lahateny ny fandimbiasany reto tompona ndraikitra voakasika izany no nanolorany solombavam-bahoaka ny fanalahidiny ity fiara ity. Makasitrika ny fitondram-panjakana ary makasitrika koa ny ministera ny fahasalamana ny zava-dehibe tokotra ny tsy manadio ny Antanambaomanapotsy zao fiara amorana ny vaksiny nentintsika vahoaka rehetra mba anao vaksiny fa zegny loharano karena amin'ny fahasalamana vatana salama vita miasa ho avy tananikatsika ho avy tolotra ara-pahasalamana maro no hita nandritra n'izao hetsika ara-pahasalamana Maimaimpona ary sitrahiny ireo sokajiny taona maro ao anatin'izay singana anatin'izay ny zaza amam-behivavy toy ny fahazahoana vitamine A ny fizaham-pahasalamana ary ny fandrindram-piainam-pianakaviana. Misy hetsika maromaro zany no manana hita amin'izany. Zava-dehibe indrindra amin'izany fanaovam-baksiny ny mpox VB. Amafisina amin'ny alalan'ny fanaovam-baksiny zany dia fiarovana mba tsy ho tratrany aretina. Manarak'izay noho ny fiara-miasa sy fangatahana nataon'andriamatoa sy ny vavam-bahoaka Antanambaomanapotsy tegna mahatsapa zany izahay atao fahasalamana fa tsy ankina bao. Ihany koa moa no misy ny vaksiny miaro amin'ny mpox ka ireto lehibe na sampandrarano tarihin'ny solombavam-bahoaka santarana izany teto.
La fomba vahoara sosialy fikambanam-behivavy efajato avy any Fianaratsoa no nisitraka ny fampiofanana momba ny fiompiana akoho gasy. Ny association Mikolo no nizara ny fahalalana ho an'ireo fikambanana ireo. Ny fampiofanana momba izay fiompiana akoho gasy izay dia dingana manaraka irosoana indray ny fanamboarana sakafon'akoho vita malagasy. Angelo Randrianomanana. Nahatratra efajato mirahavavy ny mpikambana ny zarana fahalalana tamin'ilay tetikasa fiompiana akoho tato amin'ny faritra Matsaitrambony. Toana maimaimpona avy tamin'ny association Mikolo miara-miasa amin'ny ARFTDSA izay ao no natao dia hikoloana sy ampandrosoana ny faritra ny Aviana hetsika tafiditra amin'ny famatsiana ny mpiarabelona natomboka tao amin'ny distrikan'ny Vohibata satria ny vodivala roa aloha hoy ny filompanorina ny association Mikolo zanaky mahaditra izay efa misandraka any amin'ny tapany atsimo ka hatrany manandrina moa ity fikambanana ity. Association izy vodivalasika io. Nino hatao, nino nakuita ny vodivala aloha. Asika rehetra mikaraka ikolokolo anazy araky ny agnarana, kely anarana ro ahirasa. Fa halaina dany araky ny filasika rehetra anapotony any. Ao ny gesika servitana amanano compost rapide. Mety manarakaraka eo zao provandy gasy servitana amanano. Hapitombo na akory ny association Mikolo. Dia manery testanay zao. Le mety nareo amin'ny commune aby. Dia hoe mba misy Mikolo. Kizarana zanaka akoho voavasy ny havokary ny association Mikolo eto Fianarana amin'ny alalan'ny kovesatra efa ny kovezo no ampiasaina vetivety dia mitombo ny zanaka akoho. Targetra mila mpandrosoana ny faritra hafa satria misy heviny ny vodivala hikolokoloana ny faritra misy. Tamin'ny taona 2003 no niorina ny association Mikolo ary efa mifototra amin'ny asa fivelomana isan-tokantrano mandeha mitety commune any amin'ny tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana izao ny tompon'andraikitra mampiofana ny tantsaha. Mba hiantefan'ny fampandrosoana eny fotony sy hamalina ny filan'ny mponina dia miara-midinika sy mamolavola tetikasa tena ilain'ny commune ny ben'ny tanàna sy ireo solombavambahoaka ao amin'ny distrika n'Antsirabe faharoa. Miainga amin'io tetikasa iraisany io no ampiasaina ny volan'ny siada ho an'io distrika io. Ny alarobia 12 aprily teo no natao ny fivoriana mikasika izay programme d'emploi izay tany an-toerana ka nanatrika izany cadre jaonera solitena televiziona malagasy any Antsirabe faharoa. No tanterahana teto amin'ny Brown district an'Antsirabe faharoa ny fivoriana ny fandiniana ny ampiasana ny tetibola ny siada ho an'ity taona 2024 ity ny tarika izany ireo solombavambahoaka amin'ny rahalahy niaraka tamin'ireo ben'ny tanàna ny lehibe ny sampandraram-panjakana sy ny club financier avy eo anivony ny sampandraram-paritry ny tetibola vakinakaratra tsy maintsy ampifanarahana amin'ny lalàna mikasika ny fampiasam-bola sy ny tsenam-baro-panjakana ny ampiasana ity vola ity. Zay misy no tena niatsona ireo ao anatin'ny sampanarahany finansa sy ny rehetrarehetra mba ahafahan'zareo milaza na amin'ny solombavambahoaka na amin'ny ben'ny tanàna no hoe zao no zavatra azo atao zao kosa nefa tsy azo atao satria misy karazana izy rehefa azo ilay entana dia izay ilay mila mandalo ny commune aloha commune ray zay vao manome azy andreo sampandrarara misy zavatra maro samihafa izany hoe midika izay fa mandalo ao anatin'ny lalàna foana ny fampiasana ny volam-panjakana indrindra nanambary ireto solombavambahoaka ireto fa modelin'ny distrika n'Antsirabe faharoa noho ny fiaraha-manapaka sy ny famaritana miaraka ireo sehatra lahara-pahamehana hitondrana ny fampitaovana amin'ny alalan'ny siada. Ny Antsirabe 2 manokana moa zany dia miainga foana amin'ny etaeta avy any fotony zany zay ny ben'ny tanàna moa ny olom-boafidy any zany dia izy ireo mitondra l'etaeta dia miara-mandrindra zay rehetrarehetra zay izay zany fanatanterahana ny siady hatramin'izay ary dia nirindra tanteraka samy nahazo ny anjarany avokoa na ny ao anatin'ny commune roapolo na ireo chef de service technique satria misy ihany koa fangatahana service technique anisan'izany fangatahana moto fangatahana fitaovana ampiasaina anatanterahana ny asa ny ordinateur everina fa zay fandaminan'izay zany sy fiaraha-miasa zay no ahafahana manohy ny fampandrosoana eto anatina Antsirabe faharoa.
andrasana ny itoizan'ny famolavolana ity siada ho an'ny distrika n'Antsirabe faharoa ity mba hitondra asa mivaingana amin'ny fampandrosoana aty an-toerana. Vaovao politika tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy ny fikambanana FFM na ny fanilo ny fanavaozana ny Madagasikara any amin'ny faritra atsimo atsinanana Mamson Landria Misandratra. Natsapa izy reto fa lasaka tao anatin'ny amaizina ny firenena tamin'ny fotoana lasa izay indrindra no antopisian'ny fizoroan'ny fikambanana fanilo ny fanavaozana ny Madagasikara na FFM hoentina anazavana indray ny fisian'ny fitondrana ankehitriny ka nampahafantarana teto anatreny be sy ny maro ny fisiana izy ity taty amin'ny faritra asimo Atsinanana. Raha izao no atomboka anao izany fanilo zany, raha ianao no manao fanilo dia azava i Madagasikara ary amirapirany ty Madagasikara izay malalantsika ity. Fa manomboka izao ny fiarahamonina izay misy atsika tsiraray avreto dia ivorona atsika ary ametraka ilay toby na toerana ianona ny fitaraina ny vahoaka ifanofana isika fa miainga ny vodiny ny fanavaozana. Tsy vita irery ny fitantanana fa ilaina ny fifanomezan-tanana. Ianao efa manatraika efa io, ianao efa manana raha mampiavaka anao io atambaro ny erisikany. Ny FFM dia sy nataon'ny olo madio lamba fa nataon'ny sarambabein'olo rehetrarehetra na manampahaizany na sy manampahaizana anao. Ny antsony rehetra ihany koa ny ifandray-tanana, ifanotrina, ifankatia indrindra amin'ny famerenana ny soatoavana malagasy. Anisany namafisina teto ihany koa ny anovanany toesain'ny tsirairay ho fampandrosoana ity faritra nandritra ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy ny mpandrina paritra taty an-toerana. Aoka ianareo izay mpitondra ho akaiky ny vahoaka iainy ny etaetana anampy amin'ny famahanana ny olany ary tarika amin'ny fahamarinana sy ny hitsy. Andriamatoa mpandrina ny faritra atsimo Atsinanana ny fikambanana FFM. Tarika mendrika tsy manao tena no ambony fa mijoro ho mpanompon'ny vahoaka fa tsy hotompony vahoaka. Tsy mampisaraka fa mampiray tony azo lehibe manome alokaloka dia miaro sy manampy ny rehetra tsy ankanavaka indrindra ny vahoaka eto atsimo Atsinanana. Tanjona n'ity fikambanana FFM ity ny anala ny vahoaka malagasy ao anatin'ny aizina ary hitondra ny firenena ho any amin'ny avo indrindra mba olohany fa tsy ho rambony manerana izao tontolo izao. Amaraparanantsika ny vaovao an-tsary amin'ity atandro ity disadisa mpiaramonina mitarazoka ny fampiarana ny didim-pitsarana fakana omby anarivony ao amin'ny fokotany Tsimandaingo commune Mahazoma distrika ny Maheva tanàna klasa miteraka disadisa mpiaramonina efa antaonany maro any an-toerana Adriel Brissa. 13 taona sy 3 volana zay tsy mbola voavahatra amin'izao ny olana ara-tsosialy ao amin'ny fokotany Tsimandaingo commune Mahazoma distrika ny Maheva tanàna fampiarana didim-pitsarana amin'ny alalan'ny famerenana omby miisa 500 no ny andohany raharaha ny farany teo dia ny afara tamin'ny famoizana ain'olona roa sy fakana omby izay no tanterahan'ireo miaramila avy Antsioromandidy faritra Bongolava no nanatanteraka izany aty amin'ny faritra Betsiboka miaraka amin'ny vady tany. Ny zavatra mampalahelo zany amin'izao efa nisesisesy olana io satria io amin'ny 500 no fitaovana hoentin'ny zareo fa ny fokotany rehetra sy ny fokotany manodidina ny Tsimandaingo no angalany zareo an'ileo amin'ny 500 dia ny tena mampalahelo amin'izao dia mitifitifotra olona dia efa olona roa zao no maty nitifirindreo maramila reo ka dia mijaly zay aty ambanivohitra noho ny ataon'ireto maramila reto satria tsy isy tsony ny mpitandro filaminana fa dia famonoana fitifirana tsikorano ny ataon'ny zareo amin'izao fotoana zao tsy isy olona tsony ny tanàna fa dia zazamabe vavy dia fa ny atsaha tsy misy olona tsony ny tanàna vokatry ny tahotra sy ny fampirorona ataon'izy ireo. Manoloana zao olana zao dia nanao antsoavo amin'ireo tompona andraiki-panjakana isan-tsokajiny ny Sojabe ao Tsimandaingo. Olona teo anatin'izany didy afamapolo taona andasin'izany fokon'olona nanangonany an'ilay omby satria le omby tsy mahava zany 500 zany le mipokon'olona dia fokon'olona zay mandeha dia efa tifirina zao olona anakoroa zanako naterako zao mihitsy zao maty ao rehefa zany tsy ao anatin'izany didy zany tsy ao anatin'izany anapirofo zany ka zany mampalahelo raha mba misy ihany ny fanjakana ka mampandrianareo hoe fa raha mbala misy ihany fampandrinareo fahalemaka tsy zao fandrim-pahalemaka zao tao fantaka zao olona zao fa dalo zao fahalalana azy ka dia me mangavy milaza fa manahelo
olona roa zay maty zay de mba lany reny nentsika ololany zao ka de zay nitahetanay e ka mba jerenareo akaiky io raha tsy isy ny fandraisana andraikitra faran'izay aingana amin'ity raharaha tsy mandaingo ity dia ahina ny isi ny ramandrika na izany aza andrasana ny fanapahan-kevitra ireo tompona andraiki-panjakana isany misy mibody ny tany eo amin'ny fokontany Morafeno secteur 4 commune Marovoay ambony vohitra mangataka ny ijerena ifotony ny zava-misy marina ireo vondron'olona any an-toerana fanadadiana Farasoandriambelonoro OL Ramarson. Misedra olana efa taona maro manoloana ny atitany ireto vondron'olona ao amin'ny secteur 4 fokontany Morafeno ambony Atsinanana ato anatin'ny commune Marovoay Ambonivohitra noho ny fipidon'olona ny tany araky ny zava-misy no hany hitarainan'izy ireo anana ny taratasy mazava nefa ny fanamariana ny fananany ny taniny dia miankavy mitondra fanjakana izay indrindra fa ianao andriamatoa filohan'ny fanavaozana sy premier ministre ajaina ary ramatoa ministre ny fitsarana ajaina andriamatoa ministre ny fanajaliana ny tany angatana ianareo satria andro fanavaozana zao fa tsy indry azo lena foana ny antsady amin'ny vahoaka miangavy zay ohatra ny hoe tsy manan-jo mihitsy zay na teny fitsarana tsisy zo malahelo ny fona iny satria zay ny vahoaka ka miangavy zay tompo ampanajana miangavy ianareo zay ray aman-dreny satria nareo ny ray aman-dreny ny vahoaka malagasy dia miangavy ianareo zay mba hijereny izao zavatra misy eto ambony Atsinanana amin'ny secteur 4 Morafeno secteur 4 amin'ny district Marovoay ity jerevy ity zavatra misy ity elana amin'le ady korontana satria zay manana taratasy ara-dalàna misy acte de vente santika zay tsisy soniny babanay akory ary andesindreo manao mutation jereo ny zavatra misy satria mbola mitady eny eo an'le fiaitsika foana ireo tamin'ny zatra lalandririnina tamin'ny mpitondra teo aloha fa zatra mpanao risoriso reo tamin'ny andron'ny président teo aloha dia mbola mitady enao zay zavatra zay angatanay anajana amin'ny fahamarinana sy fahamasinana masina ny tanindrazantsika vonahiatrika fitsarana ahitana toy ny fitarain'izy ireo ireto vondron'olona miantso ny tompona andraikitra ny fijerena fotony raha izao amin'ny fitondram-panjakana fanavaozana. Tapitra ny vaovao an-tsary mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany raha mpitsondray ny fotoanantsika eto ka mametraka ny veloma mandra-piona veloma tompoko.